mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fahamerabantsika tsirairay avy indray tratra ity fotoana manokana andraisantsika ny lesona ho an'ny lehibe ity amin'ity alahady ity fifaliana ao anay trano ihany koa ny mizaran-ten'Andriamanitra ho anao alohan'ny dirantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny isan-danitra mbola velom-pisaoranao izay fa mbola menao izao fotoana izao indray fa ny mandinika ny teninao mangataka aminao mba mindra fo aminay tokoa ianao ianao ka ahafahanay miaona aminao mandrakariva manavao ny fanoloran-tena ary koa ahafahanay mandray ny teninao ankehitriny ao amin'ny tenena rehefa voninkenanao izay anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mpiandry mahafohy tena Andriamanitra. Asaiko isika maki ny salamo fa 3:20 amakivaky ihany koa sy andalina ny salamo fa 4:20 isika sy ny fa 20 hitantsika ao anatin'izany ny fanehoana ny fifandraisan'ny tompo sy ny olona ao anatin'ireo andalan-tenireo. Ny endriky ny tompo amin'ny maha-mpiandry sy ny vahoaka an'Andriamanitra amin'ny maha-ondry fiandriny azy dia manasongadina ny fitarihan'Andriamanitra sy ny fikarakaran'ny olona ary ny fiankinan'ny olona amin'Andriamanitra mba hanomezana an'izay ilainy rehetra. Ilay sara dia mampita ny fiheverana ny amin'ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny olona satria mpiandry ondry niara-mipetraka tamin'ny andehan'ondrany sy ny karakaran'ny ondry tsirairay avy. Ny saran'ny mpiandry ondry koa dia manasongadina ny mahatompon'Andriamanitra ny ondrany izay miantoka fatorana mafy anankiroa, ny famoronana sy ny fanekena. Ny endrik'ilay mpiandry avy amin'Andriamanitra izay mitarika ny Josefa toy ny andehan'ondry angamba dia miresaka momba ny tsodrano izay nataon'i Jakoba an'i Josefa izay mampiseho Andriamanitra ho mpiandrin'i Israely ka noho izany dia miantso an'izany fampanantenana sy fitaina lehibe izany. Heverina ho mpiandrin'ny olona ny mpanjaka ary Andriamanitra irery ihany anefa ny tena mendrika an'io anaram-boninahitra io satria ny akamaroan'ny mpanjaka olombelona dia tsy natanteraka an'izany antso izany. Jesosy irery ihany no nanao an'izany ka izany no niantsoana azy hoe mpiandry tsara. Ao amin'ny Jaona 10 ihany koa ny 2:12 ka hatramin'ny 15 dia ahitantsika mandrakariva ny filazanan'i Jesosy ho mpiandry tsara. Ny fatorana akaiky eo amin'ny mpiandry ondry masina sy ny andehan'ondrany dia hita ao amin'ny fahafantaran'ny andehan'ondry izay tsy misy diso ny feon'ny mpiandry. Hatramin'izao fotoana izao ny mpiandry ondry any Moyen-Orient any dia afaka mizara ny andehan'ondrany izay mifangaro tamin'ny fiantsoana fotsiny ny ondrany, izany hoe antsoiny fotsiny ireo ondrany ireo na dia mifangaro amin'ny ondry hafa aza dia manaraka azy. Indraindray ny andehan'Andriamanitra dia hiara ny fahoriana isan-karazany izay takatry ny olona ho famantarana ny tsy fahafahampo sy ny fandrosan'Andriamanitra. Na izany aza tsy mahafoy ny ondrany nania ny mpiandry tsara fa mitady izay hamonjy azy mandrakariva. Sarin'ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona izany, vonona ny ho faty ho an'ny ondrany izy ary amin'ny fomba mifanohitra amin'izany dia lasa zanak'ondry natao sorona ho azy ireo izy. No mahafisin'i Jesosy ihany koa fa hiantso ny ondrany any amin'ny vala hafa izy ary ampiray azy ireo ho andehany anankiray. Aoka izany no fifaliana sy fatokiana ho antsika ny fananana mpanjaka mpiandry ondry, fananana an'i Kristy izay mpiandry tsara ihany koa ka ahiaino ny mpanjakantsika ny isika afantatra ny feony, afantatra ny baikony ihany koa ka anaraka izany satria mpiandry tsara tokoa izy. Vavaka isika
Iranay tsara andrinizin-danitro, mbola misaotra anao izay noho ny fitiavanao anay manaiky ianao ho mpiandry anay. Tsy mahatsiaro ho mandeha irery izahay na maniasy, fa manana anao izay mitarika anay manjakariva aloha, ary ihany koa izahay dia sakambinao anaraka anao ampitiavana. Ankairay zao amin'ny fomba manokana ny tsirairay avy, ka mba tsy hisy ho very tokoa fa ondrinao mandra-pahatonganao eny amin'ny rahony lanitra. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.